SF Radio. Ankamantatra, mpanoratra sady mpanatotosa, Unique Andriamananteny. andrenesanareo ny feon'ny Noro, Sisi ary Liva. Unique. Tompona ndraikitra eo amin'ny lafiny teknika, José Alain Andrenirina sy Norbert Rakotoarso. Marina mora jefa mbiandalana zay raha lay vadiko raivo ataovy malakilaky akio sakafo io eny madama, namany efa vonona iny ato madama fa aleony eky izy amonjy ny sezany ka anapetsika eo raha misy raha vao avy manala ny fitafiny. nay kosa arono aretsy Eny tompoko, inona moa zao mba nataondry roa mazava ao anamamy sy voanangivy tompoko. tsara loatra fo amin'ilay tena tiavandrangaha azy indrindra Izany ve? tena mailondry ary tsy androany ihany fa zay rehetra nataonao hatramin'izay ko tena fapo avokoa. Vava mihitsy ngeranga amin'ny haingo-kanina sy ny haingo-traingitra vitanao Kare madamo, mandray ny volanao mipingapingaka no ny sakafon'olona sy ny ampanaoviny ve no atao amin'ny zavatra ataoko aza angamba fa vao ny ray ampahafolony izay vitako izay. Hiezaka ary mbola hiezaka bebe kokoa no izay vita ho fanomezako aja sy mari-pakasitrahana anareo mivady tompoko. fa hono aretsy raivo Eny tompoko. lasa ihany moa ny resantsika. fanany zany re olona marina moa Zay loa miasa mandrara mandreraka ny andro tia migaina ny anoanana tsy haitsony vita ve izy zao ny tolana tsy afaka ka nianina no anontaniana no nako efa vonona ka aikosa no sisa ngenina ndrasany sa ahoana indray sombonaika sa amaky gazety indray sa eny vaovao ianao efa miromby folo sasany ane zao adray mandeha zany oro zany aleo mihinana aloha sady mihaino vaovao fa rehefa miala sasatra avy eo manotompo maso gazetika indao ary asoe am'izay retsy raivo Eny tompoko. Indray ary ny sakafo tompoko. izao ndray ary efa hotely taona zao ny sandry teto aminay raivo Eny tompoko. na afa-podikolo zay rehetra vita ka manomboka androany Eny tompoko. dia asonitra 5,000 amboniny isam-bolana hatramin'izay ny karamanao sa ahoana letsy raha ekena retsy efa nanana n'izany fikasana zany koa nefa nenao ny lasa aloha ka ahoana faly zao raivo sa Dia misaotra betsaka anareo tompoko. Hoadray, ahavo ny lanitra ka tsy takatry tompoko. Andriamanitra ny amaliny soa ataonareo mivady. faly raivo faly zay faly sika ka ankatana ilay tsindritsodrano sakafontsika Aoka sika hivavaka tompoko. Tsofo rano ny anina ho aninay Andriamanitra mpanome ny soa. Ambino sy tantano eo anilanao mandrakariva izahay. Ary arova amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatahana izany. amen Dia mazotomana ary tompoko. ia ary tena vavaka ianao ty raivo zany mihitsy Dia konina sy lohandohan'ny mpisorona teo amin'ny fiangonana tompoko ireo ray aman-dreny fony fahavelony. tsy mahagaga raha izany Dia lazaiko anareo mivady koa fa isan'andro alohan'ny asa mandrarany maraina ary alohan'ny atory koa ny alina dia tsy maintsy mivavaka aloha. zany atsika mahafinaritra ny fomba Sotra. fiainanao raivo sotra betsaka raivo tiako ho toy izany ty ny fiainan-janako fiainana tsy misaraka amin'Andriamanitra Izany ve tompoko? za mihitsy ko Tsy sarotra izany fa zaro amin'ny lalaka alehany fotsiny ny zaza dia ho tsapanareo marina zany voalazany raivo zany dia mate zany aitsika hiara iriareto aretan'ny fiarahamiaina nisy resaka saika anotaniako anao raivo
Eny eo madama. maly atoandro nefa moa dia tapaka no iralay niditra Marina tokoa ka zao ngamby isika roa vao mety malalaka fa tsy miasa raha teo any androany e. Faly be faly be raha zany fa maninona mavaly anao an'izany mba mananamana ka zay zany fotsiny ve kozy ty madama zay anga fotsiny ho hitanao eo ange ay ka vonina ny hainao aloha ve anao e miaino anao atoko ay ona retsy eny toko efa hotely taona zao nesanao tato laza ianao fa kambotraisy reny avana sendra niatra no nitaiza tany ambany vohatra nefa nivadika no nifakalan'ny avabadiny indri taminay ka nahatonga andry nitady asa tetondray vohatra toy izao marina zany toko efa salasala be any ary aloha zay tambolohany no ntaona andry mbola zaza loatra sanganehana tokoa fa tsy afeniko aloha zany nefa noho ny fahitanay mivadiny fahatranao sy ny vezivezena tsy manan-kelovana dia tao nipetika taminay Andriamanitra hoe raiso izy ko dia niraisinay inao zao nefa zava-mahagaga eny toko voalohany iza no nitondra anao teto andrenivohitra faharoa ianao to tsy mba misy mpitady mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao ary fahatelo aiza avy moa reo karaha maniraisinao teto aminay ay ve zay fotsiny tsy nega no heveriko sanatry zavatra afako dia misaotra mialohanareo tompoko fa zava-dehibe tokoa rehefa notanian'ireo raha mba hitata sy neny maty zao no nametraka ny fanontaniana izay tamiko dia aoka fotsiny ny asambarako sangindrisy nofinofo sisy zany ankehitriny ray voa ahoana tompoko to namofota mandry anao indray aho mangina rety mangina tsy manena akory tompoko naleko tsy niteny raha naposika toy izao no izy eo aok'izay fa foany raha masinao aleo hijanona ankilo iny fanontaniako aleo hijanona retsy tany tsy tompoko fa vao mainka aza matsiaro sambatra fa aiza ty mba manakavana afaka manadikatin'izay ataoko ihany izay tsisa fa ianareo mivady tompoko ay miaino anao ary ahy misaotra tompoko voalohany mpitango anamadinika teny ambanivohitra ny raharahako rehefa noroandreo avaka ka tsy nahatanty ny vavan'ny rasosaina dia nitondry izay anana azoko teo amin'ny tenany tantsaha misy fito mianaka izahay no indray miala eny ambanivohitra fa samy mpiavy eny manodidina eny maneno kotokana izay no miala eny ary tody somatsara eo an-tsenany ravoangy amin'ny 5 ora maraina dia miara-mivery indray rehefa lany ny entana dia ataona ampifaliana izany rehetrarehetra izany toy izany foana isan'andro isan'andro teo an-tsenany tantsahange no nandrenesako ny fitadiavanareo mpanampika nahatonga ao aty aminareo hatramin'izao faharoa kamboty ary ny havako tsy misy mahalala izay misy ka izany eny tsy mba nampisy mpitady hatramin'izao fahatelo ny karamako dia mizara roa ka ny voalohany ao an-tsaina ny faharoa ao am-po ahoana izany tsy azoko retsy tsy azoko izay eny mahafaly ara tsy fantatrao madamy mahafaly ahoany faly afa manana nao namana anao akamantatra ary koa afahako mitsorika kely mivoaka ny trano androany fa zara azy ianao tsy miasako eny retsy ray voa dia atao fa mbola tsy afa-po aho fa andinika izay valy ny akamantatra ianao mihitsy zao raha matokely ray vo no andrasana anisan'ireo afaka tamin'ny fananana tianao ianao zany ka ono inona indray zao ny hevitra fa hiditra midingana manaraka sika tsy azo atao no manova famindra fa izay nitondrantsika azy ty hatramin'izay ihany tompoko no arahana ka atao ahoana ary fandaram-potoana enondranoizay tsara ny ariva rehefa manary fako toy ny mahazatra no maka ny lahatsoratra atao aminao ary ny maraina ora fandehanako miantsena no anaterako izay vita sa ahoana tompoko ny omaly tsy mivaraka ny teninao ihany zany no ateo izay indrindra tompoko inona indray zao zany ny tenin'ny alanao tao an-trano
nefa ny ora fesany zao e aza manahy foana ny amin'izany ianao tompoko fa teny rana ny anay tsy miasa mantsy madamy raboto androany ka dia nanararoatra fa hijery haingo ny etsena sao mba misy mora ny tsongoloka na friperie hoy ny olona ny volanao zao no aiko tsy ho ampiko fa fotoanany tokoa aloha zao e fa nga kosa hividin'ny lafo e izay hita fa mora nefa marakotra no vidiana marina ny anao raivo ny olona ihany ane no manasarotra ny fiainany fa tsy iza tsy akory e izay mahasosony tena ihany no ataovy betsaka maro sy afidianana no takatro ny vola misaotra betsaka tompoko fa mamy tokoa izany teninao izany eny ary dia hono ahoana indray aloha ny adina ambavanao tsy olana koa iny ny alahady ariva avelany zareo tsangatsangana ihany ka eo no anararotantsika ny fotoana mahasoa maharanitra mihitsy ane no ty raivo e zany mahita vahaolana foana amin'izay rehetra atao ary tsy mahagaga raha tafita amin'ny faninanana ka mbotika tsy maintsy miezaka eny tokoa fa vazivazy ihany ny ndeha ho any amin'ny fohim-pampanadinana aloha anambarany dinidinikotsika teto fa dia zay zany no hevitra tapaka eny toko any sisa manaraka dia ndehana vonjeo aingana ny tsongoloka sao tara aloha ianao asa ho akiralay fa tsy nahita torany alina ohatrany hoe be loatra nga ny sakafo laniko zany hoe dia niarinarina nanary dierany trano kanjo raha vao nanandrifinefitra misy andray fa dia nahatsinjo hazavana avy ao aminy tsy naharitra ka noaraka raniko teo amin'ny lavaka efa tsy foan'ny falana teo izay ataony dia inona hoe ianao andray ary ianao ty so vary tsy mahalala fomba indray sala amin'ny olona ampitonena taratasy midy ao anaty valopy ihany ny hevitrano ka tsy azo hidirina raha matoa raha tsy mahazo lalana avy amin'ny tompony ka eny antsika matsy atsika ane ny trano ka nahoana ny trano atsika fa ny hevitra andraivo ka okany hoe tanjona rabodo eny ndray ariko eny efa lasa ihany ny teninao teo ka toisaki mba alalako an'izay zavatra hitanao ary inona ho ianao somokitra ry ianao vavy manoratra ka tsy mahita sy maheno izay manodidina azy akory mba manimanina kosa nga izy dia nandray fanoratana sy taratasiko dia hosoratany ho an'iza ho ianao ka asa mety hoe ho an'ny havany angamba ka voalazany tamiko fa tsy misy mahalala ny toerana misy azy ny havany na dia ray aza provin'izany ny tsy fisian'ny olona mitady azy teto hatramin'izay ka hatramin'izao eny tokoa ka ho an'izy ary izany taratasy soratana izany asa iza moa mahalala amin'izay indray andro alina nanaovana azy ka ny atandro kosa ngeky tery amiasa mandraraha izy na dia zany aza biby manaikitra tsy azo idovirana nga ka tsy mahafoy fotoana ho azy amin'izany mety manaja ny fotoananao re izy enganeka ho izany ary fa ny aiko kosa sao dia ahoana indray raha bodo sao dia manao siparaky ny teniny ankizy re mariny fa onao firitona tokoa moa izy iny zao andray 7-10 amin'ny volana ambony io izy raha sora-piakona no mijerena enao koa mivaky loha amin'izany vahoana ka rehefa tiny ny tokantrano nga izy azonao azoniny voajanahary io eny tiako tokoa aloha ny ananany anjara amin'izany fa ny atahorako fotsiny sao dia tsy mahataty ny lango malefaka sy ny mena miravoravo ihany ray ka dirandoza indray ny fiainany kely noho iny azy izy tsy voan'ny fakapanahy ka volosaina ndray ve vo engany rehefa tonga tokoa moa ny anjarany ralay anahoana reny fihetsika ireo zanantsika telo efa zatra ny anta tamin'ireo ay moa ny toeran'izy telo milata fotsiny tokoa ianao fa raivo ny tompon'ny fanabeazana io angeo ka zay mantsy izy mianadazokiny dia tsy mahafoy any kiala ratsy iny mihitsy fa mahavatra manoro azy ireo izay kely mba hainy amin'ny fianarana zany indrindra moa fa ny soratra masina ka ianao anampiasana kosa ve naondrasany tsy araina io ny andro ka isika tokony anampy azy indray tiano fa nga izy tsy mba hatsapa ny valisoa amin'izay rehetra taony manao an'izany ianao misakafo izy ato tsy mandova trano mikarama fa tsy boto ka inona indray ohatray miresaka karama tokoa ianao fa nasiako fanontaniana tamin'ny tokoa ny volany hatramin'izay sy izay rehetra nanaovany azy nefa
nefa ahoana ndraika tsy takatra ny ozadoako aloha ny teniny mariny fa hoe ahoana ki ny karamako ve ho izy ny voalohany ao an-tsaina ny faharoa ao am-po ny voalohany ao an-tsaina faharoa ao am-po inona ho ny dikan'izany hatramin'izao aloha dia akamatatra koa io amiko eo tena akamatatra mihitsy ay zao ary rabodo aleo hoe raha tsika mikaroka ny valiny sa hoanao zay azy marina aloha zay amin'izay tsy zarery alina indray tia ny andro vita izay ny androany lasa namonjy ny toromasony avokoa ny tontolo ndeha mba haka ny anjara toerany koa ny maso sy ny sainao vizy andasa ary raivoka ambody nefa ny an'ny mpanambola ny vita fa ny adidinao kosa jereo rehetra izy fa miavosa tsy laitra ahilika eny ireo anefa tsy maintsy votaina vao mba afaka matory alohan'izany rehetra izany koa dia tonga eo amin'ny sampanandalana tsy azo ioarany riko izao ka mahaiza tsara mandinika sy makasaina tsara aloha fa eo ny zanatohatra farany mampisaraka ny antsa ny fahantrana sy ny fahasambarana inona ny tetika lazaina amin'izy mivady hialana ato an-trano izao ka anatrehany ho adi-goavana io anome alalana avy izy ireo sa aza hitako marina moa tray very hafanantenako hitako rangano tetika anoratra vetivety alohan'ny atoriako dia mitady olona raha pisy maraina mody anatitra ny taratasy eo amin'izy mivady mety zay ka SF Radio samba ny akiretsy ray vondrano fa mba misy taratasy andry tonga teto misy taratasy andrity taratasy ho avy aiza izy izany madama avy any ambany vohitra reo ngambany retsy fa nalefa positra anga naterin'olona tetiko angamba io mivalilay taratasy ny soratandrindray alina iny le taratasy ny soratandrindray alina ka oviny zay madama fa ngasa hitanao aliny sabotsy ngamba izy zay raha tsy diso tatidy hitako dao le geny ataondry ao anefitra ao rehefa amin'ny alina ahoana moa maro zany sa tsy marina kena madama tsy andro sabotsy izany no nanoratako fa angamba sy nilay za namita ny asa soratra no hitany so ihany marina dia inona ahoana ny voalazan'ilay taratasy madama anga retsy fomba mamaky taratasin'olona io ambony talatalana io lay izy ka lazao anay hoe zay ao anatiny raha miaino mba haingana koa zany namalindry zareo azy zany eto hoe jereny ty izy vakeo any ana retsy halalan'izay ao anatiny hoy ny komity mpanatanteraka ambohitrerana ahoana hoe retsy fa tsy bavakindry mafiory hoadray marina tadiavin'ny sasany alaina ny fananany ray aman-drenika ka ahafaran'ny filopoko tany anao ny tombam-pananana tandremo fa mitady ho ratsy zany hafanao zany ka ny kely an-tanandray no tsy omeko azy ny na anao inondreo na anao inona roviny zany ianao no andeha raivo raha afaka pisy maraina be tompo ka eny an-dalana no manao odi-diam-bavafo dia raha velanareo re raha miseho omendalana zany ianao fa raha matono ao ka tsy hiasa aloha fa hikarakarana atao trano mandritra n'izay fotoana tsy mahita anao zay dia misaotra mialohanareo tompoko na vonitetika marina volan'androany moa ray vonidina tany ambany vohatra eny tompoko sa ika tamana mihitsy raha tsy nieritreritra ny fahasairananao tato tena sahirana tokoa
tokoa aloha tsy aveniko anao zany ny vavadrangamo amin'ny hanina ataoko dia aoka fotsy fa nalavitra moa ny ataontsika ohatra ny atsy misy varatra zany raha tsy matsoratao ranondolana hono ny rano-kafe ataoko dia mangidy zilaitra telona ny laoka indray raha tsy mahay dia mangeroko asiraka nahoana moa tsy sahilany fomba ny zavatra ihany izany madama ka tsy atao mahagaky efa zatra ny tsy nanao tokoa ngambaretika mikavivy manao ihany fa tsy mahovoka inona korony zany eo fa tamakomana sy zatra mamantana ka renona alehanda voatseo ianao raivo aiza kosa ny dia izany raha miseho indray mandeha ianao nitojo mangidika madama ny lazainao fa tsy mahay tsy ninana mantsy ianao raivo ka manao an'izany dia ho matsatso noho ny rano vola kosa ve ny kafe ary ny loaka may ho mafy noho ny karatovy mba marina mafy aleo tsy hiteny tsy andeha itsony azy zany amin'ny sisa fa mampalahelo ary eto anareo mivadika izy telo menadamo dia ahoana koa madama mahavatra manao kilalao momba anao mihitsy zany ka ny raivony iraivo ary ny roany izay mivady dia manao izay mampomeo ka lokolokony izay mijery ny ataony zany izy telo menadamo fampianatra soratra masina moa ohatran'ireny hoe any am-piangonana ireny fahitana azy dia vetivety eo anefa dia tanondrika indray izy rehetra inona no mahatonga izany ho ianao malahelo an'raivo reto ankizy za koa aza madama nytomany mihitsy tany fa nanembona azy ireo oko izay resaka reo fa sotara ny metsena eo indray fety tokoa rapitsy fa mba miaraka indray zany zay sy raivo androany dia aza matahatra kiralay fa onerako amin'ny fividianana loaka tsara ny tsy fahaizako mba anehoany raivony tsiro sy ny fahaizany raivo mahandro enao koa madama mampime marina ndeha azatonareo fa ho hitako eo moa zany dia arabaina indray zany ianao aloha raha matokela raivo tojony tanjona tratrarina dray zany afaliako andre matotale marina mila hovaka mihitsy ny tratrako mandre izany nisy vokany ihany la ny fiaretatorona taoko na dia saika ny vadika ao aretina azy zany indraindray misy ohatranao betsaka raha misy tamin'izay rehetra nataonao fa avy aminao avokoa no nipoiran'izao rehetra izao eny avy aminao samy rery tsy nisy nanampy na iray aza misaotra betsaka tompoko Andriamanitra ny hamaliny sovitanao tamiko anome tombonandro zato eny ho anao anie izy ary anampy amin'izay rehetra tao ivavaka ho anao koa atompoko naiza misy sasapoana raha tsy teo Andriamanitra ny finoanao azy no nampisy an'ireny ary ny fikirizanao no vavolombelony izany ka mahaiza makasitraka azy tsara vo mandrakariva ny anarany ary fadio no mandika ny teniny misaotra betsaka anao ihany koa atompoko ary minoy ianao fa raha mbola izako ny raivo dia tandrovika avokoa izay rehetra voalazanao teo sotra ray fa zava-dehibe tokoa zany nefa reo mpampiasanao reo koa no hery miafina nametraka ny zanatohatra ka aoka ianao amary soa azy raha misy ny azonao atao eny na tsy voavalinao zao aza ankamantatra ny toy ny fiainantsika zanak'olombelona matoki ianao tompoko fa solondray aman-dreniko ireo tsy tany ambany vohatra kory aho fa namonjy ny fitaom-panadinana araka ny langa kely nataoko tamin'izy mivady tsy mody koa ny alina fa ireny raha mahita ireny dia any amin'ny zanakavanao no matory 3 andro maninso no nanaovako izany ditra izany eny ditra satria tsy milaza ny marina mifona aminy aho raha mise ary vonina anondry izany amin'ny zareo eny ny aina no mateza fa ny taranaka mbola ifandimby vaonoa entoka dia tena tsy fantatra izy mivady tokoa ve izao fianarana ataonao zao hatramin'izay eny tompoko
samy manana ny hevitray mantsy izahay ka izay no namorany raharaha. Hitako no navita zava-dehibe toy izao ianao ko. Mila fahanginana amin'ny fianarana ary tolotra ny men'Andriamanitra izy mivady ka hotsarovako mandrakizay any izy ireo fa sokora soa no azoko taminy. Dia inona indray izao ny fandaram-potoana fa ny teto amiko koa aloha ty vita ihany? Esy traiza ny farany Andriamatotaleo. Ny farany? Ehe. Aina ny fetra. Vita treo ny araivo. Vita ny afa te mahaleova mahalasana amin'izay rehetra atao mba jerijereo ihany ny havana rehetra rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Boribory mantsy ny tany ka so dia sitraka hita matory tompoko hovaliana fahaza malahelo. Menomenao izay izy mivady fa andeha hamonjy fodiana aloha. Aza tsiny amin'ny manaraka manome vaovao anao Andriamatotaleo. Mandra-peo na raivo. Veloma tompoko. SF Radio. Eny Andriamatotalay? Tsy azo soloina loka fa ve fa tena amin'izany iraka izany fa tena marary angeny zanako e. Hatramin'izay nahafatesandramatoa vadiko izay mantsy dia tsy fantatra mihitsy ny aretina nahazo an'ilay zanako farany io e. Anika tsy arako ny mitsara ny devoiran'ireo mpianatra sy manomana ny fandaram-potoanako e. Firy taona tokoa moa izay no nalasa ny vadiny seralay? Efa ho 3 taona tompoko. 3 taona? Vokatry ny havozanana mantsy no nahafaty azy. Andraso aloha modiko tsy fantatra ny ezakiray avy teo amin'ny zareo. Fa nareo moa tsy manana mpanampy? Nisy toko tompoko saingy nangalam-pihinana sa namoaka entana an-trano? Tsy tompoko. Ny mifanohitra amin'izany asa. Ohatray namao fady? Fa nanao inona? Nianatra an-trano e na cours par correspondance izy io tompoko dia nasonotry ny vintana. Lasa olona ambony izy izany? Eny tompoko. Ary dia voaterina toeran-kafa noho ny fahaizana mampalalana ananany. Ka nahavizana ramatoa vadiko ny asa natao tao an-trano ary dia nitarika ny fahafatesana ho azy. Vokatry ny raharaha madinika tao an-trano izay mitambatra ho kilometatra maromaro sy ny asa mandraraha tany ampiasany izany no nahatonga ny nahafatesandra-body vadinao? Izay nitra tompoko. Fa hono a? Fanganareo tsy naka-mpanampy tsony tao aorian'io e. Naka tokoa saingy ny tao an-trano ntsika tapitra e. Ianao nga hoana? Tsy mifidy olona laina kosa izany nareo ko? Leo dia tsy naray tsony. Fa izay olona ray izay kosa dia fa mihitsy ny toe-piainany. Zany ka olombelona raha misy talea. Mpivavaka. Olona Andriamanitra tokoa e. Mbola tsy nahita hadisona vitan'izay atao aminay. Raha misy aza ngamba tsy na. Oka monsieur Ralay. Tao indraindrainao be loatra anie izany mpiasana roa izany e. Eny e. Tena marina nge izany Andriamatotaleo. Eny e. Na marina na tsy marina dia izao no lazaiko anao. Tena tsy afaka ho atsain'ity Ralay ity mihitsy raivo. Dia ampioniko an'ny mazingaro zareo asitrana ny aretin'ny fanahana. Mienanao nge Andriamatotaleo? Monsieur Ralay. Eny tompoko. Ianao no olona azoko antoka ohatra ny fitokisanao an'izay mpiasa ray izay fa vita niraka mpanaoviko any amorontsiraka ka voatery andefanao. Ataontsika izay fomba sy vahaolana ikarakarana ny ankizy manam-pahatonga anao sy mandram-piverinao re sady mety ahatra ny dia. Eny ary Andriamatotaleo. Ny angavy any nefa moa ambony ny asa ary zava-dehibe amiko ny fitokisanao ka dia manome toky anao tompoko. Tsy ambo adidy Andriamatotaleo ajaina. Fa zao raha misy zavatra ilainy zanakao indrindra moa amin'ny tsy mahita toerana anao dia asavy mandalo aty ampiasana izy e. Eny e, raisiko an-tanana ny fikarakarana an'ilay kely marary aloha. Misaotra betsaka tompoko. Ka mara-pianana anao Andriamatotaleo? Eny ary Andriamatotalay. Mikaina mila makolosolo izany hafanana zandry mahajanga. Izany atsemboana nefa efa lamba hoany fotsiny no anaovako. Andeha aloha hiala hitahita fa mitady rano nitedaka.
aiza ny olona ato amin'ity restaurant ty betsaka amin'izay ny eto mpiavina kamarony mpitsangatsangana daholo ve ireo zao tsy raha tsosa aloha ny toerana misy an'ity hôtely ty fa satalaky maso no mahazo rivotra ny masina madio ka mahavatana ny olona tsara ary toy raivo sa olona mitovy ale hoe timorina akaikaiky koa raivo ve ianao dy airy tony ary to monsieur Ralay izato koa ty raivo Ralay fa maninona teboiny ianao mamitahiraka eto afirina anao zay ny teto tapabolana zay saingy andro any vo mivoaka mijerijery tanàny be ny asa ka tsy nanam-potoana hatramin'izay mihitsy eto mazanganga ianao no miasa raha matokely raivo sa ahoana tompoko fa tsy mazava amiko sa efa madame azafady raivo andray toa imezanao fotsiny ny fanontaniako azafady indrindra monsieur Ralay fa mampome amin'ny fanontanianao ohatry alohan'izany nefa inona aloha no raha ny fisotrotianao fa samba ny tonga eto boiny zay arosinao dia tiako hoe vahina ka tsy mandafanomezana eny ary toko ao ary tsinotsinony ary monsieur Ralay tsinony raivo eny toko vonina ny amaliny fantaniako amin'izay ve ianao eny toko ary eno tsara ary telo taona lasa zay no nialako tany aminareo voatendry nianatra raha tetoboina ary dia izao hitanao zao ankehitriny nefa dia ahoana aza tapahanao aloha ny teny izo ary voalohany nahazo mari-pakasitrahana sy mendrika indrindra tamin'ireo mpiasa nianatra raha teto ka voatendry indray hitondra ilay orinasa goavanao Antananarivo ao ary todoany afaka fotoana foy izany hoe raha afaka pitso re zany dia ny fanontanianao teo hoe reny mpianakaviana ve reny tokoa atsoatsy fa saingy ahoana indray mbola tsy fantatra nefa ne ianao raivo ka ahoana tompoko niova be mihitsy nanjary raha tsy fanao fa tsy mampandroso an-trano vahiny tsy zany kosaka fa ahoanindray ary lasa olona bolangina be mahafatifaty olona ambony mateo aoka re tompoko fa na ianao io aza no hitan'ny fianakavianao metikaka ihany zareo amin'ny endrikao nahazo rivotra ny masina ka zany ve fa ihany anie monsieur Ralay ny aty amorontsiraka mampiova volokoditra mampiova vana azahoanainy fa raha olona tsy matavin-drivotra ny masina kosa aloha dia tsaroa fa marary zay ary raha voan'ny ati-tsaina afindray ka inona re raivo ny fanafotony ny saina ihany ka SF Radio. Midira tao anaty fiara dia ateriko ianao fa lalako ihany iny ohatray raha matokely tale marina misolanao melo tompoko fa mateza ny faladikrariko ka sady te anatazantena ihany keo amin'ny fandehanana an-tongotra fanakaiza ny fiaranao no nampidirina garazy misy kely tsy mety re miakara re ary oviana moa no tafaverina teto Antananarivo efa herinandro zay fa no ezahana arak'izay azo natao ny asa tany noho ny fitretina ny zaza tsy salama fa fangatsy eo raha matorabody ikarakara azy ireo ko tsy misy an'izany tsony tsy vita ny tsony koa fa marary koa anga tsy raivo tsy fa efa maty izy
maty hoe raha matoraboto ie drairy andriamanitra fa naninona meseralay raha tsy atiso inona reny navaty azy lazao azy ay antony rehefa tamiko loatra eny toy izao no fandehany niniko tsy nylazana nao tany mahajanga fa ny asa aloha no ny masoko tany ary tsy tiako isy raona ny fanatsika tsy nampoizina tany zao nisy ray voa eny toko dia zany no izy ray voa ka nahatonga nay efa mianaka kely toy izao so ihany aza fa mbola matanjaka ireo ray aman-dreniko ary ao anatin'ny fahavitriana koa ny rafosako ka tsy dia nanano sarotra ny fiararana ny ankizy marina ny voalazanao fa raha tahaka anaiky ambody tony moa no ianjadiany izany dia angamba aoka fotsiny ray voa eny toko mahantra ankehitriny ary ny fieritreretako ny fakabotindra zanako tsy manandrendreo no mety hahafaty akondra iandroany indrindra fa ny fikarakarana ny hoavin'izy ireo sy ny familokoloana ra-panahazy tsy misy zao tontolo zao eo anyloanjanako indrindra fa hatramin'izay nialanao teo aminay sy ny nandozandreniny rabodo azy zay araka ny teniko taminao tanyboina dia saina ny fanafotony saina tadidiko ary manolo ny fanafotym-piti ka nahoana no eny andalo amin'izany tokoa nefa raha tsy tiany zanako na mankahala azy ireo izay isolondreniny dia ahoana amina rehefa nandi fiainana dia ataoko angamba fa tsy sarotra ny mamatatra izany ray voa diso ve raha ahoana tompoko aza atao an'izany tombokotomboko izany ahy ny tomponao nge any an-danitra aza atao an'izany tsony manomboka androany fa ahoany manam-pitiavana anao ary ray vo adalanga ianao ty sany misy kely ako tsy teritra ianao amin'izany teniko izany ka mpiasa talono dia hovadiana tsy adala na indrakindrafana na nanombinana fa olona tomaty sy vorosaina no miteny aminao zanyko fantatry ny fitiavany zanako anao ary reo zanako koa efa raiki-po aminao ka ataoko fa tsy disy toerina koa raha mamboraka izany aminao tiako ianao ray voa tiako eny tena tiako tsy mpiasa intsony ianao fa ho tompotrano ary tsy hompitofontsoniko fa horenin-janako tianao sa ahoana tsy misy eralay matahotra ny maty ary menatra ny velona ka tsy saka marina no ataoko teneranao eo masin-janako re sy ny ray aman-dreniko ary ndrafosaka ianao mba tsy hananatsiny eo amin'ny maty matahotra hoa mariny menatra aoko tsy ray voa mahantra ankehitriny ka ataonao an'izany rahalay monsieur rahalay mantsy manina ianao no miteny an'izany mahantra ao mantsy ianao mahantra ra-pitiavana nefa ho aizy tsony moa mangoraka anao ny foko nefa aoko sika saraketo aloha fa tsy androany no maliko an'izany ka fa roviny ankamatatra ny fiainana ankamatatra dia ataonao ankamatatra mandra-pahoviana ray vo ray vo ray malalako avinga ianao anotaniako ahoana ki izay malala sao dia mbola matahotra ny maty na menatra ny velona aloha ianao ianao koa be vazivazy asalaoko lazao izay tianao lazaina fa mainka atsiana ny andravoangy izay telo mianaka ka ay ve tsy matahotra tsony ny vadiko tsy menatra koa izany ka saika voanao aloha tamin'iny mahasosotra tsongoko eo fa isy fa inona aloha ny antsonao anay fa atoandro ny andronay nisy ankamatatra zay hoa nataonao tamina tompoko vavy-rabody ary dia napetrany tamitsy koa nefa hatramin'izao tsy nisy nahitany valina zahay roa hoe ahoana ny karamako ve zay le fanontaniana dia hozy ianao namaly hoe ny karamako ve mizara roa ny voalohany ao an-tsaina ny faharoa ao am-po ay ve zay fotsiny kavalio ary mba finanio afa-po satria tompoko vavy-rabodo mbola tsy afa-po dia tsy nanontany ahy izy ary ianao efa hoe afa-po ahy
sady efa niaraka ny keondo mihitsy zay fa lany aika noho izany ankehitriny a za no liana satria averiko ihany fa afa-po ray vo a lazao akiny valiny a zaho ary rahalay malalako eny sery ny voalohany a ao an-tsaina dia fanatovana fahaizana mampahalalana ny faharoa ao am-po dia tahiry tsinjovana ny ho avy toy ny fanambadiana sy ny sisy zany aza vaikely voalohany a izao hitanao zao ny vokany lehibe ny orinasa satria manam-pahaizany anyzay eo faharoa mandomba ravarana sy mila vonjy atao amintsika avokoa ny olona satria onenam-boly sika satsa marina zany tena maranitra eny anao ty ray vo a misaotra kia miderany herim-poana anao a ary engane ho maro ny tovavy anaraka nydianao ka horeny mendrika no anenika nyty nosy madagasikara malalantsika ity aloha piso seria SF Radio ankamantatra mpanoratra sady mpanatotosa Ulik Andriamananteny andrenesanareo ny feon'ny noro Sisi ary liva Ulik tompona andraikitra eo amin'ny lafiny teknika José Alain Andrenirina sy Norbert Coutoarso